Aleluia. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio azoma fa 4 ny volana Aogositra 2023. Ry havana, te ampahirenao aho anio ny amin'ny teny izay nomeny fanahin'ny Tompo tamiko tamin'ny alarobia lasa teo. Ny zavatra noteneniny dia ho fampitandremana ho antsika mpivavaka izany ny amin'ny fomba fanajantsika sy fomba fanandratantsika olona anankiray izay atao hoe mpanompon'Andriamanitra. Amen. Ry havana, tena mila mitandrina be isika. Izay zany no tiany fanahy masina ampitandremana antsika anio. Raha hivavaka isika tompoko angatahantsika ny fanahy masina ampatsiahy bebe kokoa ary izy no anazava bebe kokoa izay tiany ambara amintsika. Raha hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, tsara ianao, masina ianao, lehibe indrindra ianao ray eo, satria ianao no nahary anay. Ianao no tompony tenanay, ianao no tompony fofonainay, ary rehefa tonga ny fotoana dia tsy maintsy alanao aminay izany. Tompo malala o, mifona aminao izay, satria tsy mendrika izay miantso ny anaranao, izay olombelona noforon'ny tananao raha eo, dia tsisy mendrika na dia iray akory ary. Ka mangataka fonana aminao Tompo, satria mpanota ratsy izay. Ka mangataka aminao Tompo, anatrika izao fotoana izao, ary mangataka aminao Jesosy, oka ny fanahinao no iteny amin'ny alalako, ka ny nofoko dia angina ietry eo anatrehanao. Satria piasanao fanahy masino, fitovanao, tranonao aho, ka ianao no mandidy sy manapaka izay tianao ambara amin'ny vahoakanao. Ka mangataka aminao koa fanahy masino, oka ianao no ampihiratra ny masom-panahy olonao tsiraray avy, mba hifoa amin'izay satria ho avy ianao Jesosy akanay. Tompo malala o, oka ny ranao andrakotra anay tsiraray avy zanakao eran-tany Tompo. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa matasatana rehetra, zanatsipika izay mitady alefany dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afa mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy manakery tsy manapahefana aminay izany, fa miverina ny tany foana izany. Ka oka ianao Jesosy no manda afo manodidina anay tsiraray avy zanakao eran-tany. Misaotra Tompo, misandrata Jesosy, oka ianao no isandratra fa zaho ietry eo anatrehanao. Misaotra Tompo. Aleluia. Amen. Ry havana, ny teny izay nomeny Tompo tamin'ny alarobia zany dia ny teny zany ny Tompo. Hoy izy hoe mila mitandrina ny mpivavaka. Raha vao manao sary na porte-clés io na décoration io ana olona mpitondra fivavahana ka atao ao an-trano dia efa fanompo-tsampy izany. Aiza ny Tompo eo aminao amin'izany. Fanontaniana zany ny apetrany amin'io. Aza manandratra olombelona ambony noho Andriamanitra. Ry havana, mampitandrina antsika ny Tompo satria marobe isika olombelona eran-tany no mbola matahotra olombelona no Andriamanitra. Tena tsy mahafaly ny Tompo mihitsy izany, satria fanompona olona hafa dia toy ny fanompo-tsampy, satria tompo roa zany no tompoinao. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe tsy afaka anompo tompo roa isika, fa ny ray tiany ary ny ray ho avelany. Ny teny nomeny Tompo tamin'izahako nanomana izao video izao dia ny teny ny Tompo hoe ho avy izy hamaly ny olona rehetra araka ny asany. Any amin'ny boky ny Apokalipsia 2:20 izany teny izany. Ndao vakitsika ihany na dia efa miverina matetika eto ary.
Apokalipsy 2:20 andininy 2:20 ovakiko ny teny amin'ny anarany Jesosy Tompo. Indro avy aingana ao ary entiko miaraka amiko ny valisoa avy amiko mba amaliako ny olona rehetra araka ny asany avy. Hotoizako eo amin'ny andiny 7:30. Izao no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Amen. Ry havana, ho afaingana ny Tompo ary izy no hanome valisoa ny olona tsiraray avy araka ny asany. Izy no alfa ary ko omega. Zany hoe tsisy mitsy olona afaka ataontsika eo ampovoantsika sy Jesosy. Oka isika manomboka anio hitsahatra anandratra olona anankiray mihoatra no Andriamanitra. Firy ny olona no matahotra ireo mpitondra fivavahana. Na pasteur izany, na mpaminany izany, na evangelista izany, na bishop araka ny fitenenan'ny olona, na mpiandry. Misy koa karazany hafa, dia vao hoe mahita n'ireny olona ireny dia tena hoe matahotra mafy mihitsy. Nefa ny tompoko dia eo anie ny tompo mahitanao isanandro. Misy ny matahotra mafy raha tsy tonga mandeha mivavaka any am-piangonana. Satria sao dia voateny. Efa misy mihitsy hoe manana plasy hoe io ny toerako ao am-piangonana. Tsy atompoko aza manao an'izany intsony. Jesosy dia ao aminao. Ary izy no ho avy amalentsika tsiraray avy. Izy no hitondra ny valisoa. Izy no hitondra ny fitsarana. Izy lay alfa ary omega. Fiandohany izao tontolo izao ary ho fiafarany izao tontolo izao. Izy no hitsara fa tsy ireo mpitondra fivavahana izay rehetra andrandray ny olona. Mitandrema tompoko. Tsy miteny hoe tsy hanaja olona ianao. Fa matahoran'Andriamanitra. Satria lasa fanompo-tsampy raha manandratra olona, matahotra olona eo anatin'Andriamanitra ianao nefany ny Tompo tsy atahoranao. Nefany Andriamanitra tsy atahoranao. Zava-doza izany. Misy ny misotro toaka mitakona, ary misy koa ny mifoka sigara mitakona. Ary matahotra raha vao hoe mandalo pasteur, na hoe mpiandry na iza ny mandalo, dia matahotra ary miafina. Miafina n'ireny mpitondra fivavahana ireny. Nefa ny Tompo dia mahitanao andro aman'alina. Andro aman'alina. Misy ny mijangajanga. Zany hoe tsy hitan'ny fiangonana, tsy hitan'ny mpitondra fivavahana. Nefa ny Tompo dia mahitanao andro aman'alina. Ry havana, zava-doza. Zava-doza ny anjony maro. Raha tsy matahotra an'Andriamanitra. Misy ny fiangonana dia ny sary ny mpitondra fivavahana no ao am-piangonana. Iny no hojerena ao anatin'ny fiangonana. Aiza Jesosy amin'izany? Aiza Jesosy amin'izany? Misy ny tsy tonga mivavaka raha ohatra ka tsy ao ny pasteur, raha tsy ao ny mpiandry ranona. Ry havana, mitandrema tompoko. Na tsy ao bishop ranona. Zava-doza. Fa Andriamanitra no ho avy hitsarantsika. Andriamanitra no ho avy hitsarantsika tsiraray avy. Aza hoe atahotra ny ranona ako. Fa iny olona iny dia olon'Andriamanitra be iny. Aiza ny Tompo amin'izany? Aiza ny Tompo amin'izany? Izy nefa no hitantsika eo alohantsika rehefa ho avy ny fotoana. Ry havana, mitandrema. Mitandrema mifoaza tompoko. Efa kaiky ny Tompo. Efa kaiky ny Tompo ho avy hitsarantsika tsiraray avy. Ny teny iray nomeny Tompo teo koa dia ao amin'ny Matio 5:1 andiny voalohany. Ovakiko ny teny amin'ny anarany Jesosy Tompo. Tandremo fandrao anao ny asany fahamarinanareo
eo imaso ny olona mba ho hitany ianareo. Fa raha vao izay dia tsy manana valim-pitia amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Amena. Mazava tsara ny tenin'ny Tompo. Aza manao zavatra hoe ataoko ity ho ataoko amin'izay ho hitany pasteur, na hitany mpaminany, na ho hitany bishopa, na ho hitany mpiandry, na ho hitany olona. Ry havana, zava-doza. Zava-doza. Na ohatra raha mpaminany ianao mitovy amiko, dia raha hoe ivavaka ilay olona, raisiko ohatra amin'ny zanako ato tokantrano na ny vadiko, raha ohatra ka ivavaka izy ireo ka mandalo ahako, dia tsy ho ataony ho ahy izany, fa ho ataony ho an'ny Tompo. Oka ho atao fatahorana ho an'ny Tompo ny zavatra rehetra. Fa oka tsy atao an'olombelona. Efa niteny mihitsy aho ny amin'ny ato tokantranoko hoe aza matahotra, fa oka ny Tompo no atahoranao. Oka ny Tompo no atahoranao. Hoe tsy ataoko eo amasony mama ity, na hoe tsy ataoko eo amasony vadiko ity, fa oka ny Tompo no atahoranao. Ry havana, mila isika mitandrina. Mila isika mitandrina fa ny Tompo no hitsarantsika. Ny Tompo no hitsarantsika. Nisy ny fotoana nitenena ny zanako, anankiray tamin'ireo zanako, hoe raha vao ohatra misy zavatra ataony miafina any ambadika any, izy da mihitsy nefa niteny an'izay teny izay, dia fantatra izy ireo fa fantatro sahady ilay izy. Ary niteny mihitsy ary ny anankiray hoe ahoana ary no tonga dia nafantaranao, nefa ny tsy niteny akory ahako. Ry havana, aseho an'ny Tompo. Aseho an'ny Tompo. Oka ny Tompo no atahoranao fa tsy ny olombelona, satria izy no hitsara antsika. Izy no hitsara antsika fa tsy ny olombelona. Eny, na dia aseho an'ny Tompo ahy aza anatin'ny nofy, na tonga dia hoe hitako amin'ny maso raha vao manatrika ahy ny vady aman-janako. Misy tsy fantatra hoe ina zavatra niseho, fa fantatra hoe misy zavatra nataony ny ray tamin'ny izy ireo. Ry havana, izay no fampafantaran'ny Tompo. Mety misy mpanompon'Andriamanitra toy izany koa any, dia ino no atahoranao? Mitandrema Tompoko. Jesosy nahita voalohany no ny olona izay namen'ny Tompo fanomezam-pahasoavana toy izany. Ary izy no hitsaranao. Izy no atrehanao. Fa ny olombelona tsy afaka hitsaranao. Fa ny olombelona dia anoro anao fotsiny, fa anao sy ny Tompo ny ao amin'ny fitsarana. Zava-doza Tompoko. Zava-doza. Ny tenin'Andriamanitra farany dia ao amin'ny Matthieu ihany 7:7. Hoy ny tenin'ny Tompo hoe, ovakiko amin'ny anarany: aza milaza olona ety an-tany ho rainareo koa, fa iray ihany no ray, dia izay any an-danitra. Amen. Ry havana, firifiry no milaza hoe iray izao na reny izao. Azo atao izany, fa plasy manao ahoana no omenao an'ilay olona. Misy tena tsy hita intsony mihitsy ny plasin'i Jesosy eo amin'ny fiainan'ilay olona, izay manonona hoe ray izao na reny izao, na imama zao na dada zao. Azo ataony izany, fa omenao mihitsy ny plasin'ny Tompo. Zava-doza Tompoko. Zava-doza. Fa ho very ianao raha mbola manome ny plasin'ny Tompo ho an'ny olombelona tahaka anao. Mibebary Tompoko. Mibebary Tompoko. Izay no teny fanahy masina an'io. Za fitaovana fotsiny ihany, tsy nomanoko ny teny rehetra izay navoaka ny vavako, fa izy no ny teny izay tiany ambara. Ny verse no nomeny, dia izy no ny teny. Oka isika tsiraray avy eritreritra ny teny izay voazara, satria na iza na ianao dia navoray avokoa. Izay Tompoko ny anio. Dera ho an'ny Tompo, aja ho azy. Oka izy no atahorantsika. Oka izy no asandratra antsika. Dia ho faly amintsika ny Tompo.
ho faly amintsika ny tompo. Eny ry havana, raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy tompo. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompo.